Enjana ilay fitiavam-bola, fitiavan-tseza, fitiavana fahefana. Tena enjana io surtout hoe rehefa tafiditra sy tafalatsaka lalina any anatin'ny rà ny olona anankiray io resaka fitiavam-bola, fitiavam-pahefana, fitiavana voninahitra, fitiavana ny zavatra izao tontolo izao io. Ny antony mahatonga miteny an'izany de amin'izao vanim-potoana izao moa zany de hoe misy olo tena ny SADC tonga eto Madagasikara, ny Madagasikara zany. De inona ny zavatra niseho? Rehefa tonga tany zany ireo solon-tena ny SADC ireo de nivory niaraka tamin'ireo mpikambana Irmara izy. Zany hoe ny mpanohana ny fitondrana teo aloha zany. De zary zareo efa tsisy lohany satria ny président SADC raha tsy diso nitsoka teto amin'ny tany sy ny firenena tany Repoblika Madagasikara izany. De rehefa nandeha ny fivoriana zany, araka ny hitako tao amin'ny pejy anankiray dia mbola nisy ihany zany ohatrany hoe vidéo conférence à distance satria lay filohan'ilay SADC izay efa nitsoka teto amin'ny tao amin'ny tany Repoblika Malagasy mbola manao vidéo à distance izy de ao izy no mikabary par vidéo zany. Zany hoe imagineo tsara le zavatra miseho zany hoe lay SADC tsisy lohany izay ny filohany ny lohany nitsoka tao Madagasikara miara-mivory amin'ireo membre mpanohana ny mpitondra teo aloha de lay lohany izay tsy fait partie an'ireto mivory aty Madagasikara ireo ry zareo reo io le filohany io zany, io le lohany io zany no mampivory, mivory à distance amin'ny alalan'ny vidéo. Zay mahatonga anahy miteny hoe inona moa ny ambadika izany rehetrarehetra izany de mbola resaka raha fijeriko ary ny analiziko fa mety ho diso fitiavam-bola, fitiavan-tseza, fitiavana voninahitra, mbola te hifikitra an'izany rehetrarehetra izany, mbola te ho ao amin'izany rehetrarehetra izany. De eo no mitsofoka ny fahendrena baiboly sady zaraiko amintsika hoe raha manana an Jesosy Kristy ianao de Jesosy Kristy ilay nanana ny fahefana tany an-danitra sy ety an-tany izay nanana ny endrik'Andriamanitra tao anatiny nitovy laharana tamin'Andriamanitra kanefa tsy nofinina zany rehetrarehetra izany fanariny de nidiny izy ho ateraka indray aka ny toerantsika olombelona nitondra ny fahotantsika. Misy fanetretena be ao anatin'izany selon la Bible ary misy détail be da be afaka potsipotserina sy hazavana ho voninahitr'Andriamanitra ray fa tsy manam-potoana any amin'izany isika. Izay zany mba ampitaiko amintsika hoe tena misy fahasamihafana mihitsy le hoe ao am' Jesosy sy la hoe manolotra ny tenanao ho amin'izao tontolo izao. Mazava ny afatra gravy ary tena enjana satria tena manimba tsy ny tenany ihany no simba fa ny firenena koa no sombainy ny fiarahamonina no sombainy ny toe-tsaina malagasy be da be koa de simba amin'izao miresaka izao tsika no sombainy ihany koa. Izany ilay resaka voninahitra sy fitiavana ny rehaka izao tontolo izao ny pouvoir ny vola. Rehefa tafiditra amin'ny porte ouverte io zany ny olona anankiray dia lalana makany amin'ny fitomanina sy ny fikotrohanify mideloger an'izay tena mbola chantier be mihitsy, asa be mihitsy ka zaraiko ihany zany ampisaintsainako antsika ary any hoko antsika ihany koa ahafahanao manao différence entre le bien et le mal amin'ny fiainatsita sy ny fiainana mandrakizay. Vorahinao ny afatra mirary soa tianao Jesosy. Amen.